ankapobeny dia nizotra tao anatin'ny filaminana tanteraka ny fankalazana ny fety-pirenena tato anatin'ny distrika ny Sakara. Sokafana tamin'ny fisafoana ireo andian-tafika ny lanonana tamin'ny fankalazana ny fety ny folo alindahy dia ny 4 jona izay fahatelo amin'ny 15 taona nahazo antsika ny fahaleovantena ka ny lehiben'ny distrika Ramatoa Georgette no nanao izany nitronony komande ny 512e sy ny commandant groupement ao amin'ny gendarmerie. Rehefa vita ny fananganan-tsaina dia niditra avy hatrany tamin'ny fanolorana ny mahaboninahitra ho an'ireo izay nahazo izany. Tsy nisy nandray anjara fitenenana na ny kabary fa avy hatrany dia niroso tamin'ny matso lehibe izay notarian'ireo solotena ny folo alindahy aty an-toerana. Narahin'ireo mpianatra miakina sy tsy miakina amin'ny fanjakana.